tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy Gasy, fandaharana vokariny CFG Madagascar toana maso amerikana. Samy Gasy en live andiany faharoa ny 17 volana septambra lasa teo nahafahandreo mpiofana ho pis builder 7 naneho ny zava-bitan'izy ireo nandritra ny 2 volana. Samy niezaka ireo vondrona 5 dia ny fanjiry, GSM, mandrava sarotra, pis ary ny aina vao taorian'ny fiofanana faharoa natrehan'izy ireo ny volana jona lasa teo. Raha itsika anatin'ny fandarana Samy Gasy anio ny dingana vitan'ireo vondrona tsirairay, ny sedra sy ny fahasarotana izay nilalovan'izy ireo ary ny fomba nentin'ny atrehana izany rehetra izany. Amin'ny faran'ny fandaharana dia misy hatrany fanontaniana ho anao mpiaino, hovalianao amin'ny alalan'ny SMS ka ny 03232 03230 no andefasanao azy. Iarahana amin'ny mpanohana ny Samy Gasy dia ny Air Madagascar sy ny Orange izany. Nour Rawelerson sy Mampiona Ravalson manolotra ny fandaharana, miarabanao mpiaino ary manasanao anjoiny Samy Gasy hatramin'ny farany. Samy Gasy ny vaovao. Ny 1 jona 17 nandritra ny Samy Gasy antsehatra andiany voalohany dia nisy ny toromarika nomen'ireo mpitsara ho andreto vondrona 5 reto ahafahan'izy ireo manatanteraka ny tetikasany ao anatin'ny fotoana efa ny fanomezana. Andeha ary ho fantarintsika hoe inavy ny dingana efa vitan'ireo vondrona tsirairay ireo tamin'ny fomba ahoana no nifehezan'izy ireo ny fandaharam-potoanany. Ny anarako Rambirana Sharmana, mpitondra tenin'ny groupe mandrava sarotra. Ny famerenana ny fitampitokisana eo amin'ny olom-pirenena sy ny mpitandro filaminana ao anatin'ny sehatra ny vanilla zany ny zavatra ho ataonay. Ka ny zavatra efa vita moa zany dia natanteraka izay fiofanana ho an'ireo tanora izay mpianatra amin'ny lycée tao Sambava. Manaraka an'izay koa nandeha izay nitady ireo mpiara-minombonantoka eny fotony toy ny ireo société civile dia ny média radio zany satria manko izay anao sensibilisation amin'ny radio dia ao koa ireo amin'ny force de l'ordre zany sy sécurité ary ny région Sava. Dia nanatanteraka koa izay conférence débat izay nitondra lohateny hoe fandriam-pahalemana eny fotony andraikitra ifampizarana. Ka tao anatin'izany nahitana ireo solotenany fandriam-pahalemana, mpitandro filaminana toy ny gendarmerie, police municipale sy ny andrimasom-pokon'olona. Ka tapaka tao anatin'izany fa niarana anaiky ny rehetrarehetra izay nanatrika fa ilaina ny fisian'ny changement de comportement ka ndeha anao émission radio zany mba hampafantarana ny andraikitra ny tsirairay avy fa indrindrandrindra inavy ireo lalàna manan-kery izay mifeny fiarahamonina. Tafiditra tao anatin'ilay programma ve izay asa rehetrarehetra izay? Tena tafiditra ao anatin'ilay programma izay zavatra rehetrarehetra efa izay voalaza teo izay ary nenay manko ny tsara mariana alohan'ilay mois de juin zay efa nanomboka. Tsy niandry zay fa vao vita ny premier session mbola tsy voafaritra ary initiative zay dia efa naminavina hoe anintana ny tanora tsika ndao sady efa nofana ny tanora. Ya, aminano solotena ny vondrona fanjiry tondra teny ny zavatra efa vita mandraka anio dia ny fametrapetrahana ny fandrafetana antsoratra ny asa izay ho atao satria moa ny mila vola be ny fanatanterahana ny asa izay ataonay izany hoe ny asa mahakasika ny famerenana indray ny fifampitokisana eo amin'ireo mpitandro filaminana sy ny tanora eo amin'ny fametrahana izany fandriam-pahalemana izany ary nandrafitra nijery hoe inona daholo ireo asa rehetra izay ho atao ny aktivité izany ary ny vola indrindraindrindra ilaina ao anatin'izay. Eo ihany koa satria ao anatin'ny asa ho ataonay dia tianay ho fantatra ny hevitra ireo mponina amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tanora fa indrindraindrindra ny asa sy andraikitra sahan'ny sokajy ny
mpitandro filaminana sy ny tanora eo amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana fa indrindraindrindra ny anjara toerany tanora eo amin'ny mety fanakorotanana n'izany fiarahamonina izany koa dia anao fitsapana hevitra kely zany zay eo anivon'ny tanora eninjato tsy tanora fa mponina eninjato eo amin'ny faritra efatra izay mbola resahan'ny namana eo ihany moa ny andinindin'izay fa nandritra n'izay volana vitsivitsy zay zany dia nametraka n'izay questionnaire zay ho atao izay zahay. Raha mihoatra ny ataontsika hoe fandaharam-potoana efa nataonareo teo anivon'ny fanjiry ny fanaraka ihany ve ilay fandaharam-potoana? Tsy ny fanaraka satria tanora moa zany no resahana ary tanora ao anatin'ny lycée ny volana jiona, jolay, aogositra dia ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka ilay tanora izay ciblenay dia tsy hafa manoatra izay fa miandry amin'ny volana oktobra. Elina Texa misolo tena ny vondrona pisa izay manana tetikasa mitondra ny anarana hoe apela manonga. Eo apela manonga io dia misehatra eo amin'ny ady amin'ny fisian'ny tsenan'apela. Ny tsenan'apela izay hita any amin'ny commune Ambanivohitra Soanala. Asa efa vita tao anatin'izay volana maromaro izay mandra-pahatonga ny androandroany zany dia nisy atrikasa ny arana tao amin'ny commune Soanala, ny arana tamin'ny ben'ny tanàna Soanala sy ireo mpikambana ao amin'ny mpanolo saina ny tanàna. Olobe an-tanà ny tohiteny miaraka amin'ny filohan'ny fokotany mpitandro filaminana ray aman-dreny am-panahy. Izany atrikasa izany dia nentina nandresen-dahatra andry zareo tamin'ny loza aterak'io senan'apela io. Voasoratra tamin'izany moa ny fiaralana tsekoly aloha loatra ho an'ireo zaza, ao ihany koa ny fiparitahany aretina vokatry ny firaisana ranofo tsy voaro, ao ihany koa ilay fisian'ny voka tsy irina. Izay rehetrarehetra zay dia mitarika korotana ao anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny faritra ray manontolo. Ny fandraisana anjara efa hita nataon'ny fiarahamonina, efa misy fanaitanana ataony ao amin'ny ekara mikasika ny fitaizana ireo fikambanana ao anatin'ny fiangonana izay mitaiza tanora ny amin'io lafirasy sy ny eo tsenan'apela io. Ny vokatra azy koa teo anivon'ny commune sy ny fokotany ary ny olobe an-tanàna dia efa misy fananganana vondrona tanora izay miisa 30 amin'izao fotoana izao, 20 lehilahy, 10 vehivavy izay vonona iara-iasa amin'ny gropisa miandry fanofanana hitarihana azy amin'izay lalana tokony izorany. Saoly Nirina misy olo tena ny groupe GSM. Ny tetikasanay moa zany dia miompana indrindra amin'ny hoe nitamberina ndraikitra antoky ny fandriam-pahalemana maharitra ataonay ville pilote zay ny Diego mba ahafahana ihany koa manaparitaka ny tetikasa rehetra any amin'ny faritra rehefa hita ny fahombiazany ao amin'ny renivohitra ny commune Diego io. Ka ny asa efa nataonay zany tao anatin'izay volana maromaro zay dia teo moa zany ny fifampiresahana sy ny fifanakalozana teo amin'ireo mpiara-miombonantoka. Anisan'izany tao amin'ny consortium ny EKES, ny Liberty 32, ny ONG Tolotsoa, ny Centre for Creative Leadership, ny jerenana izay resaka hoe fiaraha-miombonantoka izay. Nisy ihany koa moa ny fitsidiana sy fampahafantarana ny tetikasanay natao tamin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana eo anivon'ny commune ho fahafantaran'olona bebe kokoa ny momba ny tetikasa izay atao. Dia nisy moa zany ny famokarana banderole sy ireny karazana fampahafantarana maro samihafa ireny nentina ny lazalazana ny momba n'izay hoe tetikasa tanterahana izay sy ny spot publicitaire ihany koa efa nisy izay natao izay. Ary ankoatran'izay moa ny fanentanana maro samihafa natao teny anivon'ny tanora ao amin'ny commune ny Diego. Dia nisy ary ny fampiofanana izay nomena andreo tanora efa vita ihany koa izay tanora maromaro zareo. Misy groupe na 530 zany ny tanora izay efa voaofana momba n'izay resaka redevabilité na hoe nitamberina ndraikitra izay. Dia namaritra nozaraina 10 ny tanàna ny Diego dia ireo zany nametrahana groupe
ireo gropina tanora ireo hanatanteraka ny fampitanan'izay tetikasa izay ny fotony. Dia mba hanamora ny fifandraisana dia nanokatra izahay Facebook groupe de redevabilité no nataonay anarany ao anatin'ny Facebook ahafahanay manatanteraka an'izay fifandraisana sy manamora an'izay. Ya, tetikasa tsy miankina mandrakariva ny mahazatra. Tetikasa niza moa zay aniaina vao zay. Inona zava-bitatra eto ry Gasara Afika? Ny anay moa zany zavatra niainga amin'ny projet manerana ny nosy, kanefa rehefa nisy ny tourmarque nataon'ny jury tamin'ny Samy Gasy voalohany dia niena ho tetikasa maharitra 3 volana fotsiny zany le tetikasa, zany hoe miala amin'ny mahazatra zany ny tanjona anay fanovana toe-tsaina ao anatin'ny fiarahamonina. Zay zany ny amin'ny ankapobeny ny zavatra vita zany, satria ilaina ny fanovana toe-tsaina dia ny mpanao gazety zany no niraisinay ho namana voalohany ahafahanay manome endrika voalohany anovana n'izay toe-tsaina ao anivon'ny fiarahamonina zay. Eo koa ny seni moa zany amin'le fanentanana amin'ny mpiarabelona mba anana safidy ao anatin'ny fotoanan'ny fifidianana zay manaraka eo. Ya, raha mihoatra ny fandaharam-potoana efa nomaninareo ao amin'ny aina vao mifanaraka ihany amin'izay vita hatramin'izay ve? Tena tsy mifanaraka satria ngeza be le zavatra tianay hoentina zany amin'ny mpiarabelona, kanefa le izy le entomanana zany nisan'ny problème anay ary le fotoana ahafahanay manatanteraka n'le tetikasa. Fa kanefa nisy ihany eo amin'ny isorana mialoha ny ordre des journalistes, misy journaliste eo amin'ny 3 eo zany niary asa aminay ao anatin'ny famoahana article zany ny antsoratra na amin'ny sehatry ny eny amanjery, dia hoe tsy misy takalony zany le zavatra avoaka fa dia tena hoe fiara-miasa amin'ny mpiarabelona. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana amin'ny fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pisbuilder enina amin'ny 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Nilarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina vao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Asa toerana mifanalavitra fandaharam-potoana matipaika, mila fandaminana matotra avokoa izany mba tsy hahataraiky ny tetikasa ary hanatratrarana ny tanjona. Samy manana ny fomba fiasan'ireo vomrana tsirairay avy. Nareo samy manana ny asanareo, samy manana ny fianarany, eo ihany koa ny toerana mifanalavitra. Azonareo tantaraina aminay hoe nanahoana tokoa ve ny fomba ny fehezanareo an'izany rehetra izany natanterahana-reo an'ilay vokatra be dia be ndresanareo teo? Solotenany GSM. Ny niainana anazy dia tamin'ny alalan'ny serasera zany, telefony presque zany isaky ny tapabola hay mifakahazo amin'ny namanay Digo zay concerné ny raha. Zay zany niainanay taminazy. Nanahoana le hoe zay zao ny elanelatany zay voafehanareo tao anatin'ny serasera, ary ny fifehezana kosa ny hoe asa mandraraha. Tsy nitraika tany amin'ny asa mandraraha ve ny tetikasa, tsy nitraika tamin'ny tetikasa ny asa mandraraha? Tena tsy misy ka, tena tsy misy. Malalaky tsara hay aby zany, satria fa famena fotoana isaky ny tapabola dia tsy maintsy misy zany ny asa atao efa apetraka planiny meloa zany raha zay. Ho an'ny GSM ve nisy ny famatsim-bola na ny mpiara-miasa hafa ny ara-niasa taminareo? Eo misy mako zany le défi apetrakinay. Rehefa nisy zany ny contact nataon'ny namanay tetoa hoe ndraso ahay fa hay fandray amin'ny malala-tany anankiray efa anatin'ny rano moa igny tamin'ny Star. Da miandry ny résultat zany hay
afany manatanteraka an'io satria raha toy mila drala maventy sy mila raha kidikidy raha toy dia iny zany nanaovanay nazy. Ary akoatra ny stara ohatra hoe mpiara-miasa tsy mpamatsy vola indray fa mpiara-miasa miara-manatanteraka n'ilay asa. Misy avao koa zany mpiara-miasa amin'ny sehatra misy anakay zany amin'ny société misy anakay misy koa namako zany sy namana ny dego fangatana fiara-miasa hanampy ny nama agny zany indrindra zany amin'ny azahoanay manao ny bulletin de score amin'le olona irahanay ny anivony fokotany mba hamaivamaivana ny asa tao zany dia aporo avy ety aminay tsirairay entina manatanteraka anazy. Misaotra ny groupe GSM tsika ao kosa ny solotenan'ny groupe fanjiry tantarantsika indray hoe inona ny sedra no lalovanareo tao anatin'le fanatanterahana an'le tetikasa. Zay ao amin'ny fanjiry zany dia misy an'le réunion directe ho an'le eto dia zareo foana no miona dia manao an'le tatitra aminay le any amin'ny province dia misy koa le discussion par messenger dia amin'ny fanerserana amin'ny mailaka alohan'ny fandraisana ny fanapa-kevitra amin'ny fanatsarana an'le projetnay. Tsy manahoana no hoe ny fomba nitondranareo anazy mba tsy ahataraika n'le fandraisana fanapahan-kevitra le fiseraserana amin'ny mailaka sy amin'ny messenger. Zay moa zany isaka ny 2 andro angamba ny farany ela fa mifanerasera foana zay dia zay vaovao zany dia tsy maintsy efa enonay rehetrarehetra ihany. Akoatranareo efa membre an'le groupe manana mpiara-miasa ve nareo manampy anareo? Manana mpiara-miasa zay ka ohatra zao ny ao amin'ny men ministère de l'éducation nationale et ny ministère de la justice ary ny sécurité publique sy ny gendarmerie et PNUD koa dinka. Misaotra ny groupe fanjiry sika ao indray kosa ny solotenan'ny groupe PIS mba azonareo tantaraina aminay ve nanahoana ny ainana an'izay volana vitsivitsy zay. Zay moa zany ao anatin'le groupe samy tsy mipetraka amina toerana iray famparitaka eraka Madagascar. Fa roa manarak'izay totry ny asa be zay tamin'iny satria samy manana ny asa riketiny daholo zay rehetrarehetra. Nisy tao zay mandritra anatin'ny 2 volana tsy zavatra mihetsika mihitsy tsisy fifaneraserana satria na dia fotoana iresanerany hoe miaraka tena tsisy mihitsy. Dia nanaovanay anazy moa zany hoe rehefa misy anankiray libre dia izy no manao an'le asa. Dia soa ihany moa zany fa ny anankiray taminay any faritra atsimo afaka nakany isoanala izy. Dia faharoa manarak'izay zay tsy manana famatsim-bola aty ivelany dia mba tsy ianto zany le asanay dia natao aloha izay afaka atao zany hoe le tantarainy teo hoe nanantona ny lehibe ny tanàna sy ny tariny izy dia ohatr'izay ny ainany an'le izy. Tsy tototra be ve le olona anankiray raha ohatra izy rery no nalefanareo anao an'le asa? Alohany andeha amin'le toerana izy dia mandefa somesy aminay hoe anao zao dia zay afaka mamaly amin'izy dia mame sosi-kevitra indray. Dia rehefa tonga taty moa zany zay dia manao réunion miarak'izay dia anjarany indray manao zavatra miaraka eo. Eny ary misaotra ny groupe PIS isika manaraka azy ao ny groupe mandrava sarotra. Ny ainanay membre ny groupe mandrava sarotra reo sedra voalohany ny s'approprier an'io projetnay io aloha zay tsirairay. Rehefa samy navita appropriation ny projet zay nagnano échange na fifanankalozan-kevitra mikasika io samy hafanay tsiraikiraiky io satria eo samy amin'ny toerana viany eo taogno tsy mitovy eo ny asa tsy mitovy toraky ny iray aminay moa lasa amin'ny CFM igny eo koa indrindra ny fomba fifandraisana zay mazatra tsy mitovy ka rehefa vita io échange io dia
nisy compréhension mutuelle entre anay tsiraikiraiky rehefa nisy zay nagnano partage de tâche rehefa samy nazo ny andraikitry malgré azany zay partage de tâche zay misy olona ray ny tegna nahazo asa maro satria agny aminy no misy le projet mandeha na de zay aza nefa isaky ny andraikitra na activité zay atao dia misy recadrage avy amin'ny membre tsiraikiraiky ary ray aminay ankoatran'le agny an-toeragna magnano synthèse izany recadrage zany mba harehan'le agny amin'ny toeragna misy projet. Une fois vita les activités, misy feedback alefan'ny représentant sur place ary magnano autocritique zay par rapport am'izay. Na de eo aza zany enta mavesitra andesigny namanay sur place agny asava zay nefa misy association ONG partenaires locaux zay miara-miasa aminy. Nisy tsikaritra koa nenteny jury teto tamin'ny fisehoanay teto tamin'ny voalohany hoe ambony loatra ny financement tadiavinareo. Dia efa nanao recadrage koa zay amin'izany ka hatramizao mbola tsy misy financement ny asanay ary na financement nazonay tegny amin'ny SFCG aza tsy lany. Any ka sainay miresaka eto fa tratranay ho tanjona io malgré na de tsy ho isy aza ny financement fa zay ndraiky mirary mba hosiany ihany. Misaotra tompoko. Misaotra nareo. To dia hoentsika ny ao amin'ny groupe aina vao avy hatrany ny fitenenana momba ny zavatra ny ainanareo nandritran'izay volana vitsivitsy zay. Raha azo lazaina aloha dia somary sarotra dia sarotra ny ainanay tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa io initiative-na io zany. Vu ny elanelan-tany zay somary raha misy ny mifanalavitra angambany dia ny groupe aina vao ny somary mifanalavitra indrindra. Na teo ary zay zavatra tsy fahalavirana izay dia tsy nisakana mihitsy zay ho anay hanatanterahanay an'ilay tetikasa zay efa ny matematesanay raha teo. Ny paikady nentinay hifaneraserana ary tao anatin'izay dia nanangana groupe Facebook zahay aloha satria sarotra ny misy frais ny telefona, misy frais ny connexion internet, ny mail sy ny rehetra dia ny groupe Facebook ny hitanay hoe fitaovan-tserasera zay mora ifandraisana indrindra. Tao anatin'izay dia mbola nanangana ihany koa ny fanerasera tao amin'ny messenger zay natao isan-kerinandro izay fifaneraserana amin'ny messenger zay ary nahitahanay vokany tokoa satria na lavitsy zahay zao zay miteny zao avy any amin'ny faritra tsy mandrefa na avy any Tuileries dia ohatrany hoe tsisy elanelana entre anay sy ny any amin'ny faritra avaratra any, tsisy elanelana amin'ny namana any Androisy ny eto Antananarivo satria misy an'izay messenger zay dia miresaka ohatrany miresaka rehetra dia tao anatin'izay no nahatafavoahanay ny zavatra rehetra zay ny dingana zay mbola ho atao sy ny paikady hoentina hanatanteraka an'iny initiative iny. Efa misokatra ny fifidiananao mpian ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminan'ny fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo Peace Builder enina amby roapolo mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Ilarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina vao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fandiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Ny serasera na mivantana na amin'ny alalan'ny teknôlôjia io no fomba nahomby hitandreo vondrona tsirairay miofanao Peace Builder ao anatin'ny tetikasa Samy Gasy ampizotra tsara ny fanatanterahany tetikasan'izy ireo. Amarana ny fandarana sady isika mialohan'ny sarana dia hoarosanao mpiaino ny fanontaniana ahafahanao mandray anjara. Eno tsara ary iza tamin'ireo tetikasa vondrona 10 no nahitanao fivoarana mivaingana nandritra izay 2 volana izay.
mandrava sarotra sa fanjiry sa pisy sa GSM sa aina vao. Misafidy iray amin'ireo zany ianao rehefa mamaly an'izay fanontaniana izay ka ny laharana 03232 032 30 hatrany no amalinao piaino izay fanontaniana izay. Rehefa mamaly fanontaniana ianao tahaka ny mahazatra izay resahany eto amin'ny Samy Gasy dia iangaviana hatrany fa mba ilaza aminay hoe avy aiza ianao. Raha avy any Tomasina ianao na avy any Ambovombe ianao na avy any Fort Dauphin ianao dia farita ao anatin'ny SMS valinao izay toerana misy anao izay. Aza adino ihany koa ny mametraka ny anaranao izay mamaly ny fanontaniana. Araka ny fandaram-potoana moa dia anio ny tokony nanomezana anao ny anaran'izay olona nahazo ny loka, nefa noho ny fandaminana dia amin'ny heriny anio toy izao no lazaina aminao hoe izy amin'ny mpiaino no nahazo ny loka tamin'ny fanontaniana izay napetraka. Tapitra ny fandaharana ho an'ny androany, aza donona ny mitsidika ny tranokala ny tetikasa Samy Gasy izay ahafahanao miaino ny fandaharana nandeha hatramin'izay ihany koa dia ny www.samgasy.mg. Ho anao mpikirakira Facebook dia azonao tsidihana hatrany ny page Facebook ny projet Samy Gasy. Ny tranokala sy ny page Facebook moa no anarahanao tsy tapaka ny vaovao momba ny tetikasa Samy Gasy. Isaorana ianao mpiaino nanaraka ny fandaharana androany. Isaorana hatrany ny Air Madagascar sy ny Orange manohana ny Samy Gasy. Nora Oelerson mampionana Ravalson teo amin'ny fanolorana, Sandanirina kosa ny teknisianina. Amin'ny heriny anio toy izao indray ny fiaonantsika manaraka, mandrapresaka ary. Samy Gasy. Fandaharana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samy Gasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.